Teto amin'ny bord de la mer ny Mahajanga ny maraina ny Alahady faha 12 ny volana Jona no nanatanterahany ireo mpino silamo avy eo amin'ny FSM na ny fikambanan'ny silamo malagasy eto Madagasikara ny fitaom-pivavahany Eid al-Adha ho fahatsiarovana ny sorona nataony mpaminany Ibrahima tamin'ny zanany. Androany dia andro lehibe manandanja nataony ilay mpahary zao tontolo zao ho andro fety ho an'ny ireo mpino an'ilay mpahary zao tontolo zao tokana tsy manam-paharoa. Mifamatotra amin'ny tantaram-piainany mpaminany lehibe Abraham na Ibrahima alayhi salam tamin'ny fikasany hanatanteraka ny didin'ilay nahary hanao sorona ny zanan'ilay matoa Ismaila alayhi salam, ary izany dia mitohy ho an'ireo rehetra nanaraka izany finoana mifototra amin'ny finoana ny mahatokana ilay mpahary zao tontolo zao izany na ny religion monothéisme izay loha laharana amin'izany ny finoana islamo. Mahatonga ny mpanaraka ny finoana islamo mankalaza ity andro androany ity atao hoe Eid al-Adha, izany hoe ny fety ny sorona, izay mifandraika ihany koa amin'ny hetsika ara-panompoana ao anatiny fivahiniana masina na ny hajj izay atao any Makka na any La Mecca. Androany tokoa mantsy ireo mpanatanteraka fivahiniana masina na ireo hujjaj any La Mecca no manatanteraka ny fitorahana eny amin'ny faritra antsoina hoe Jamarat sy mamono biby, zany hoe manao sorona biby zany, ary koa manapaka volo ny lehilahy, ary koa manatanteraka ny antsoina hoe tawaful ifada. Ho an'ny ireo zay tsy nakany La Mecca kosa dia manatanteraka ny Eid al-Adha, zany hoe ny fetin'ny sorona, ka rehefa avy manao ny fotoam-pivavahana maraina dia miroso amin'ny fanaovana sorona ireo biby mpandinika manana tongotra efatra izay mijanona osy na koa ondry araka ny voafaritry ny lalàna. Isaky ny fahafolony volana Zulahad ao anatin'ny fanisana andro ara-pinoana Islam no anatanterana ny Eid al-Adha, ka aorian'ny famonoana ny biby ny mpino silamo isam-batan'olona na isam-pianakaviana dia zarain'izy ireo ho an'ny mpiarabelona ny nofokena ho mariky ny fahatsiarovana ny sorona izay nataony mpaminany.